misaotra amin'ny fanatrehanao ary misaotra amin'ny tsirara avy ny tokantrano izay andray ny teninao androany. Tsy hoe teny fotsiny no raisiny fa andray ny fanahy ao ambadiky ny teny izy. Hosonanao amin'ny herinao ao ambadiky ny teny, omenao ny fanahinao ao ambadiky ny teny. Dia misaotra tompo ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra fa androany dia hihetra ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hihetra ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amen. Mamerina ny fiarabana amintsika tsiraray avy indray izay sy pasteur Rakoto sy mbola fidersoana pasteur Yasina avy any Tamatavy. Faly zahay androany tafaraka amintsika tsiraray avy ary te ilaza hoe asao ankehitriny partageo ndao fenotsika toroteny izay rehetrarehetra groupe misy atsika any satria mahasolo loatra ny tenin'Andriamanitra ary fotoana toy izao dia mila ny tenin'Andriamanitra isika. Miaraka manokantsika ao anatin'ny afatra tsotra androany, nefa koa nefa inonay hoe afatra tsotra afaka nova tantaram-piainana, afaka nova fahatsapana, afaka hiainganandray amin'ity andro anio ity. Pasteur Asina, mihitsika fa isy famangin'Andriamanitra manokana isy tokantrano androany tawa. Ten'Andriamanitra horaisitsika androany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 9 vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Mety tsy ho vakitsika hatramin'ny farany fa afaka mamaky ianao any anivon'ny tokantrano any rehefa avy eo fa ndeha horaisitsika avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andiny voalohany hatramin'ny faefatra raha sitrapony tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nolazainy aba tamin'ny Jezebela izay rehetra nataony Elia, dia ny namony nono ny mpaminaniny rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia anao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko ane izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ny reny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy Elia dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nakany Berseba izay anjoda ary ny zatoviny nijanona tao. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray, dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny aiko ankehitriny Jehova ao fa tsy tsara noho ny razako ao. Ajanoko hatreo ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy tantara anankiray ity tantara ity ry havana malala. Tantara anankiray rehefa avy nanao defi anankiray Elia tamin'ireo mpaminany bala rehetra. Nanao defi anankiray izy izay raha ohatra ka zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo izy dia aoka ho izy mo Andriamanitra. Dia rehefa natao ilay defi dia lany aiky teo ny mpaminany bala, tsy dia idiratsika sy ivelarantsika lavitra loatra izay, dia Andriamanitra Jehova Andriamanitra no namaly tamin'ny afo. Dia rehefa vita an'izay dia nenjehana avokoa, dia novonona tamin'ny sabatra ireo mpaminany bala ireo, dia iaba lasa nitatitra tany amin'ny vatiny. Rehefa nitatitra tany amin'ny vatiny izy dia tezitra Jezebela toy izy hoe ho ataon'Andriamanitra amiko ane izany mihoatra noho izany raha tsy vonoiko ihany koa ny ain'iny mpaminany Elia iny. Dia nandefa iraka izy dia tonga tany amin'ny Elia. Vao narehan'ilay tatitra Elia dia ny zavatra nitranga feno tebotebo, feno tahotra tany anatin'ny fonontany. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy eto ny firenentsika ihany fa maneran-tany. Zavatra mitranga misy tontolo, misy atmosfera natahotra mifafieraka izao tontolo izao. Misy karazana tatitra hafahafa mitondra tahotra manafika izao tontolo izao. Ary ry havana malala androany hariva izay mianaka pasteur Ray Aman-dreny, pasteur Ntsora Zafimandrato sy ny tenako dia ampahiry antsika tsirairay avy manoloana ny zavatra rehetra izay mety iainantsika. Vao omaly hariva ho
rehefa mba nanaraka kely vaovao dia nahita hoe misy karazana société maromaro vitsivitsy tena maro manao licencement na piasa dia niakatra be mihitsy ny toany olona tsy anasa ara-teknika niakatra be mihitsiny dia mikorotana tanteraka ny akamaroan'ny fiainany olona tsirairay avy vahoaka era-tany tsirairay avy misy fikorotana ary manakorotana zavatra be dia be any anatin'ny sainy tsirairay avy le izy fa androany zay te ilaza amintsika tsirairay avy fa tsy ravy zany fiainana misy karazana zavatra be dia be afaka mitranga ito amin'ity zao tontolo zao ty fa afaka nyino ve ianao fa afaka hanavaka anao Andriamanitra. Amen. Afaka nyino ve ianao fa afaka nanavaka anao Andriamanitra. Jereo tsara ty tantarany Eli ty rehefa nandeha nandositra amin'izay Eli nandositra izy satria nanino izy nandositra natahotra izy io tahotra io zany ry havana malala te hanaingy anao andositra fa nefa ry havana malala le tahotra hanaingy anao andositra tsy hitondranao amina vahaolana fa le tahotra hitondranao andositra hitondranao any amina fahafatesana. Jereo tsara ne rehefa nandositra Eli rehefa reraka izy nandritry ny andro manontolo tany amina tany tsy misy na inona na inona dia teny tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra okizay aleo ho faty aoka hiala amiko ny aiko izy fa tena tsy vitako tsony ty tena kivy tanteraka izy ry havana malala tena kivy tanteraka Eli tamin'ity toerana ity fa ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra dia zao Andriamanitra nanainga zavatra vaovao Andriamanitra nampiakatra kely ny fanantenany Eli hoe mbola misy fanantenana le izy. Amen. Pastor Sorazafy manjary ry havana malala zavatra mahagaga ane dia zao hoe Eli eto dia lehilahy anankiray avy nampitsahatra ny ranon'orana 3 taona sy 9 bolana vitsy zay dia avy nandatsaka tsy hoe nandasa-bagatra fa nandatsaka afo avy any an-danitra ary tena niorakoraka mihitsy ny olona hoe tena ny Andriamanitra Eli no Andriamanitra Jehova no Andriamanitra dia rehefa nitranga zay Eli zany tao anatin'le fahirezana akampanabe iny pasteur Asina dia Iahaba nandeha nandaza tamin'ny vadiny nandaza tamin'ny madama hoe tena Jezebelo vonoiny Eli daholo ny mpaminanao rehetrarehetra nandaza tamin'ny madama zany Iahaba dia zavatra nitranga dia zao lay lehilahy nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba goavana lay lehilahy tsy hoe nijery fahagagana fa izy mihitsy nampiasain'Andriamanitra nanao an'ilay fahagagana izy mihitsy izy lay rehefa mamaky ny bokin'ny Jakob tsika 5 andiny 5 fa 7 andiny fa 7 Eli dia olona tahaka atsika ary eto tena hitantsika mihitsy hoe tena tahaka atsika satria manino satria natahotra izy rehefa Jezebela miteny taminy hoe tena ho vonoko anao natahotra izy baiboly moa dia nilaza mihitsy hoe lasa izy hamonjy ny ainy natahotra izy fa zao zavatra adininy Eli zavatra adininy Eli dia zao Andriamanitra no tompony hoaviny ray manontolo ny hoaviny dia eo am-pelantanan'Andriamanitra indraindray tsika rehefa ao anaty tahotra pasteur Asina dia lasa manao foana ary be dia be mihitsy ny olona rehefa ao anaty tahotra ohatrany hoe misy olona tonga hitako vola ao dia lasa le mitady hevitra sasany moa dia teneno ankizy tsy ahony dia mivoaka ilay zazakely tsy ahonenay ozy teny hoe tsy ahoneny fa ianao ny kapitso miverana dia manontany le olona fa ngatsy eo tokoa neny izy ka fa izy fotsiny miteny hoe tsy ahony izy hitanao vokatry le tahotra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ry havana malala ny baiboly dia milaza 5:3 hoe aza matahotra ny hoavinao eo am-pelantanan'Andriamanitra miteny Andriamanitra hoe aza matahotra satria manino satria manana hoavy eo am-pelantanan'Andriamanitra tsika tsiraray avy zay zany androany te ilaza amintsika tsiraray avy petsaka ny zavatra mety hitranga ary ny tena olana koa lay fisainantsika mandinika zavatra be dia be isakataona dia mitseny findray ony novoaka findray ony
afirin-kely dia efficace ve le CV eo na efficace io na tsy efficace za dia milaza foana hoe io indray na rano mangatsiaka hoentina bavaka ka rehefa hoy ny herin'Andriamanitra hoe ataoko anatin'ity heriny mangatsiaka ity ny heriko dia manasitrana ny tiana ambara amintsika tsirara avy dia izao le ho avintsika zany eo ampelantanan'Andriamanitra tsy fotoana atahorantsika izao raha ny tokony ho izy pasteur Asina dia izao tsy tokony Elinina atahoran'i Jezebely fa Jezebely ny tokony matahotra ny Eli vao maheno fotsiny hoe naninona tsara maty ny Eli le mpaminany be dia be nandatsaka hafa avy eny an-danitra Eli tokony Jezebely no natahotra fa ny zavatra nampalahelo dia izao tsy nijoro tamin'ny mpasahinana le lehilahin'Andriamanitra tsy nijoro tamin'ny mpasahina ary androany izay mirahalahy dia te hilaza hoe isika kristiana amin'izao vaninandro ankehitriny izao mijoro am-pasahina ianao fa raha mbola hijoro am-pasahina ianao miomana ianao fa ahitan'Andriamanitra anao zavatra manokana ianao ny zavatra nafinaritra pasteur Asina dia izao rehefa nandeha izy amin'ny 14 dia izao mbola niantso amin'i Jehova ihany marina hoe hafahafa le vavaka hafahafa Andriamanitra alao ny haiko raha mba dinio ane zany raha ohatra ka angataka fahagagana avy dia tompo fahagagana angatahako androany esory ny haiko fa tsy hoe Andriamanitra reseo fahavaloko eo anoloana afa-dio tantara-piainana ray manontolo indraindray tsika pino ao anatin'ny le tahotra dia lasa miteniteny foana lasa manao vavaka diso alao ny haiko tsy tatiko tsony tompo fa maninona loatra dia nataonao an'izao e raha lasaka nabavy andao tsika anao vavaka tsy mitovy amin'ny Elieto ny Elieto vavaky ny olona désespéré vavaky ny olona tsy mino fahagagana ntsony fa andao tsika anao vavaky ny olona mbola mino fahagagana Andriamanitra raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana amin'ny fanantenana za mino fa anao zavatra ianao Andriamanitra za zany mahatsapa hoe be dia be amintsika izay mijery an'ity fandaran'ity ankehitriny anomboka hiova ny fomba fisainanao hoe Andriamanitra anao zavatra ianao anao zavatra ianao pasteur Asina andeha mbola hovakitsika amin'ny hatramin'ny 17 raha sitraka ao amin'ny anaran'i Jesosy 15 hatramin'ny 17 ary raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy indro nisy anjelina nohina azy ka nanao taminy hoe miarena ka omany dia nijery izy ka indro teo anilany lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara ary nihinana sy nisotro izy dia nandro indray ary avy fanindroany indray ilay anjelin'i Jehova dia nanohina azy ka nanao hoe mifoaza ka omana fa lavitra loatra ny aleanao. Amen. Amen. Mahafinaritra be ny mieritreritra le izy zany hoe ny zavatra mahafinaritra dia izao rehefa reraka Eli teto dia nanirahan'Andriamanitra anjely jereo le fanaon'Andriamanitra Andriamanitra zany tsy nanereny Eli fa nanirahany anjely aloha endana aloha mba ampaherezo kely zay mirahalahy zao androany anjely irahanao anao tsy hoe anjely zay lavitra n'izany mihitsy tsy fa dikany anjely ratsika eto hoe iraka irahany zay ampahirantsika tsiraray avy irahany zay androany mba hiteny aminao hoe omanana hoe raiso zany tenin'Andriamanitra zany androany raiso zany dia zavatra nataony Eli nihinana izy dia verina natory dia Andriamanitra tsy mbola nanina fa navela natory dia rehefa aveo indray foazy indray Eli dia ozy izy mifoaza dia mitsangana fa mifoaza ka omana fa lavitra loatra ny aleanao aveko farany lavitra loatra no aleanao iravana malala zay mirahalahy dia lesy lahatra fa mbola lavitra ny aleanao tsy possible ao anatin'ny lavabato ianao ny farana amin'ny fiainanao tsy possible ho tapitra fiainana anenefitra ianao aveko farany tsy possible ho tapitra fiainana anenefitra ianao
zay milaza aminao fa ho tapitra fiainana ianao anynefitra ao anaty tsy fisiny ao anaty fahamainana dia te ilaza aminao aho hoe tsy mahalala lay Andriamanitra tomponao izy. Zay milaza aminao hoe zao vao vitany aminao tsisy nininona ntsony tsisy zavatra ho apetraka amin'ny taranaka fahakamandimy tsy mahalala ny Andriamanitra tomponao izy. Fa ny Andriamanitra ao dia ilaza aminao hoe mitsangana omana fa mbola lavitra ilay miandry anao, mbola goavana ny hoavinao iray manontolo, mbola anao zavatra tsy apozinao Andriamanitra amin'ny hoavinao iray manontolo. Zavatra mahafinaritra dia izao, raha Eli reriny nampiasain'Andriamanitra tamin'ity fotoan'ity pastor Asina dia zao zavatra nitranga. Rehefa avy eo nanendry olona anankitelo Andriamanitra andibiny Eli. Ny dikan'izany dia izao, ny omana ianao fa ny hoavy avy telo eny amin'ny zavatra kehitriny, avy telo eny na fahatsarana, avy telo eny na fampiasan'Andriamanitra, avy telo eny na fahombiazana no miandry anao amin'ny hoavy. Pastor Asina, zavatra tena azo antoka ravana malala dia Andriamanitra manana hoavy tsara, tena manana fomba fijery, manana manoratra ny fiainantsika amina hoavy tena mahafinaritra Andriamanitra. Fa raha nijanona tamin'ilay teboka voaloha Eli, le tao anatin'ilay tontolon'ny tahotra pasteur Entso, dia inoko maromarona kokoa fa tsy tafitatra tany amin'izay lalàn'Andriamanitra zay Eli. Raha mbola le atmosfera ny tahotra foana ny tao anatiny tao dia milaza amintsika tsirairay avy fa tsy lasa lavitra izy. Le tahotra io zany tsy hitondranao lavitra mihitsy, ka raha nijanona teo izy dia tsy nety. Fa rehefa nanomboka niantso any anaran'ny tompo fotsiny izy, na dia vao nisafidy fotsiny ary izy, na dia mbola hafa aza ny nangatahany ry havana malala, na dia mbola hafa aza ny nangatahany dia nivalian'Andriamanitra izy. Fa nivalian'Andriamanitra tamin'ny fomba sy ny fitondran'Andriamanitra na hazavain'Andriamanitra zay tsy nazava tamin'ny Eli. Misy karazana zavatra lasa olana be satria tsy mazava eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ry havana malala. Ny tsy fahalalanao, ny tsy finoanao ny fitondran'Andriamanitra anao dia lasa blocage ho an'ny fiainanao, lasa sakana le izy. Satria ry havana malala, Andriamanitra manana ny planina, ny zavatra mitranga indraindray hoy aho tsy arakarak'ilay zavatra nilazain'ny tompo taminao. Ary eo amin'iny fotoana iny mihitsy isika tsirairay avy, eo amin'iny fotoana iny mihitsy isika tsirairay avy tsy tokony hijery ny zavatra misy. Araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly hoe tsy mandeha amin'ny fahitana isika eo izy fa mandeha amin'ny finoana. Fitaka be mihitsy zany io fahitana io, satria tsy izay réalité iainanao androany no vérité. Tsy hoe izay zavatra mitranga androany no zavatra homarinao amin'ny fiainanao rapitso na rafaka pitso. Ry havana malala, Andriamanitra no marina, ary zay tenenin'Andriamanitra no marina. Ry havana malala, androany tiako ianao hisafidy hitoetra ao amin'ilay toerana anankiray, le toeran'ny olona mino toy izay toeran'ny olona matahotra. Zavatra roa tsy tena tsy araka mihitsiny, pasteur Entso razava tena tsy araka mihitsiny ny tahotra sy ny olona mino. Ny olona mino zany tsy tokony hisy tahotra ao anatiny eo, tsy tokony hisy tahotra ao anatiny eo, satria any anatiny any izy malala hoe Andriamanitra tsy hamela azy irery mandrakizay. Any anatiny any izy malala Andriamanitra handray ahako amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana. Zany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zaho izy hitantananao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana. Tanakavanan'ny fahamarinan'Andriamanitra izany ry havana malala dia ataoko hoe ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Raha vao miresaka ny olona anankiray hoe inona no manavanana anao, zany hoe inona no hainao kokoa. Raha vao misy olona anankiray ohatra mikavivi dia ozy izy ny sasany hoe tena mikavivi be le raha namana anankiray, ny dikan'izay tsy havanana izy. Fa ry havana malala, rehefa miresaka isika hoe resaka tananakavanana dia misy hery ao anatiny, misy fahaiza-manao ao anatiny. Zany iny ry havana malala fa ny tana maherin'Andriamanitra, ny tanakavanan'Andriamanitra no hamarininy amin'ny fiainanao. Ainy atao zany pastor Entso razava. Ry havana malala, hoy andray andro pastor Asina tamin'ny mpino zahay, le zany zavatra napetraka ny tompo tao am-poko hoe raha nitondranao Andriamanitra hatramin'izay
dia efa maninona n'izao ianao vao avotsiny. Tsotra be ny elizy raha nitondranao Andriamanitra hatramin'izay dia efa maninona ary ianao no avelany. Raha nomba ny Elia Andriamanitra teo anatrehany ireo mpaminany bala 500 lahy, teo anatrehany Israely ray manontolo, dia efa maninona no zao vao avotsiny. Zay zany raha lasika-nabavy zay mirahalahy eto dia tena resy lahatra hoe tsy fotoana motsoran'Andriamanitra anao zao. Tsy fotoana melan'Andriamanitra anao zao. Tsy fotoana zao hoe ho faty ianao, ho ravy ianao. Tsy fotoana zao hoe tsisy ninina tsony eo am-pelantananao. Fotoana zao au contraire, fotoana zao raha ohatra koa ianao izaho aty tany efitra, aty anaty zohy, aty ambany anjavidina hoe tsisy ninina, tsisy atoriana tsony, tsy hitako tsony pastora zay atao, miomany ianao. Fa raha nomba anao Jehovah hatramin'izay mbola ombanao izy. Ary zao ny fotoana anaovan'Andriamanitra zavatra amin'ny fiainanao. Io zany tsy resaka anara-piangonana, tsy resaka hoe pastora Intso, pastora Asina, tsy resaka anarana mpanompon'Andriamanitra manokana io, fa resaka personnalité an'Andriamanitra. Andriamanitra zany zao zavatra lazainy hoe zaho ombanareo mandrakariva. Ka ny fahamarinana dia izao, dikany le hoe mandrakariva ane dia izao hoe na misy Covid na tsisy Covid mombanareo aho. Na any an-trano nareo na any an-tanàna ombanareo aho. Na inona ataonareo ombanareo aho. Tsy misy ray segondra ka tsy ombanareo aho. Tsika indraindray no ny afetseny Jezebela ny pastor Asina dia izao hoe naniraka olona izy ho any amin'ny Elia. Tsy hoe fetsena zany fa le zavatra nitranga. Raha tena fetsy Jezebela ka tena te hamono, inona nataony? Tonga dia izy nandeha nakany niaraka tamin'ny miaramila dia tonga dia namono ny Elia. Fa zavatra mbaka amin'ny Baiboly hoe naniraka olona tany amin'ny Elia izy. Zany hoe nandefa olona izy hampatahotra ny Elia fotsiny. Zay ny tanjony, hampatahotra fotsiny. Zaho milaza aminao, aza matahotra. Na inona endrika amin'ny zavatra tranga ankehitriny, aza matahotra. Aza matahotra. Satria nahoana? Tsy hoentin'Andriamanitra amin'ny toerana misy anao io ianao ankehitriny hoe tantaniny ianao hatramin'izay, nampiny ianao hatramin'izay dia zao ianao vao avotsiny. Tsy possible zany. Tsy possible zany. Tsy ravy ianao. Aveko farany, tsy ravy ianao. Pastor Asina. Za te ampahery antsika tsirairay avy androany. Te ampahery antsika tsirairay avy androany. Aza manakiokivy mandrakizay. Aza manakiokivy mandrakizay satria ndray andro tany Atamatavy teo anivon'ny fiangonan'ny fonona tany Atamatavy rehefa nifampiresaka tamina mpiara-miasa vitsivitsy. Tsy niaraka nifampiresaka zay fa nifampiresaka tamin'ny anankiray dia nifampiresaka tamin'ny anankiray dia nifampizara teo. Dia mba nijoro vavolombelona le ray aman-dreny anankiray dia hoy izy hoe tao anatin'ny fotoana tahaka izao zay ozy izy tena nandalo ady. Dia zavatra nahavariana nisy zavatra mafy, nisy ady mafy lalovany fa nisy vahaolana foana tamin'ny fiainana. Dia nangataka vavaka izy tamin'izay hoe kivikivy izy satria hoe misy zavatra mafy be ny lalovany. Ny zavatra mafy be dia hoe ahoana ny atao tena tsy hitako tsony. Dia zavatra nanontaniako azy fantaniana indray mandeha fotsiny hoe tsy efa mafy be koa ve le teo aloha, satria mafy be teo aloha izy fa nahavariana dia zao tafavoaka foana izy. Tafavoaka foana izy. Ary tamin'izay fotoana zay izy tsy nisy trosan'olona na dia niray akory azany fa za te hilaza amintsika tsirairay avy. Na inona mety zavatra nahazo io ankonana io dia Andriamanitra nandefa zavatra teny an-dalana teny. Tsara nefa tena marina amin'ity tantaran'ny Elia ity mihitsy le izy rehefa nandeha izy tamin'ny voalohany alohan'ity tantara teo ny 12 dia nandefa goaiky Andriamanitra namatsy azy any amin'ny tena hoe toerana tsy misy na iza dia tsy olona nalefan'Andriamanitra, goaiky nalefan'Andriamanitra. Mamatsy amin'ny fomba tsy takatry ny sainanao Andriamanitra, aza-kivy ianao fa anao zavatra tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Dia jereo tsara rehefa ritra indray ilay
renyrano tao dia mitendray andriamanitra hoe zao indray ny vahaolana manaraka. Ianao zany mieritreritra hoe tena ritra indray ty aiza-tsony amin'izay manomboka eto fa riavana malala misy vahaolana vaovao indray hosokafan'andriamanitra dia nandefa indray izy hoe makanesa ry amin'ilay manano tena anankiray izay fa ao indray ny amelona anao riavana malala mandra-pahavitany mosary tsy nanan-java-mahory ery dia tao anatin'izay dia nahitany voninahitra andriamanitra indray izy latsaka ny afo dia rehefa nandeha indray efa any amin'ilay kify tateraka tsisy nininana ntsony indray a dia indray andriamanitra nandefa anjely indray amin'ny fotoana mila ianao dia za ilaza aminao androany anaovan'andriamanitra lalana ianao. Misy karazana zavatra mety hitranga sy ny rehetra fa za mindry havana malala raha hitoetra matoky an'andriamanitra ianao dia andriamanitra ihany koa hitoetra ho tena hoe mpamatsy ianao. Riavana malala mahereza ianao afatoy amin'andriamanitra ny masonao. Tsy atsarovy tsara Petera rehefa teo amina ranomasina tena sady fenonja ny mandrivotra sy ny rehetra teny ambony sampokely izy sy ny mpianatra rehetra dia rehefa nahitan'i Jesosy izy dia ozy izy hoe ianao tokoa ve io sady natahotra izy rehetrarehetra toy Jesosy hoe za ity. Dia i Petera moa ohatra ny rahalahy mahafinaritra izay dia tena izy hoe alefaso aty alefaso ataovy manatona anao ara ny ahako a raha tena ianao marina eo. Dia hoy Jesosy hoe avia azy re nandroso Petera izy tsy niletika mijery ny onja sy ny rehetra izy dia nisy tahotra nitsiko tao anatiny dia niletika izy. Rehefa niletika izy dia ny zavatra nitranga tsy niantso vonjy tamin'ny mpianatra namany izy fa nibanjina an' Jesosy izy. Ao anatin'ny fotoana mety sarotra amin'ny fiainanao Jesosy rery any banjina. Ny olana nery havana malala rehefa sendra ny zavatra tahaka izany isika tsirairay avy dia indraindray miazakazaka amin'ny olona, indraindray miazakazaka amin'ny rakoto. Ny olana ry havana malala i rakoto amin'ny voaloha mety hiety any fa kelikely eo rakoto hotezitra, kelikely eo i rakoto hiresaka anao any amin'ny manodidina fa amin'ny fotoana ianao hibanjina an' Jesosy Kristy dia za te hilaza aminao anatsotra ny tany any aminao izy anome vahaolana ao anao izy. Tiako be pastora asina le hoe lay dingana famahan'Andriamanitra olana. Misy fotoan'Andriamanitra na maha-olana ery tamin'ny goaika dia rehefa avy eo indray nandeha indray ilay fiainana dia tsy goaika ntsony indray namahan'Andriamanitra anazy fa vehivavy manantena. Dia nandeha indray ilay fiainana dia nisy indray ilay problema. Ilay problema tamin'io resaka sakafo foana fa fomba maro samihafa namahan'Andriamanitra azy. Dia eto indray zao namahan'Andriamanitra ny problemany Elia dia anjely no irany dia sainy manao fahagagana amina resaka sakafo. Ny zavatra tiako lazaina dia zao le fiainanao zany mialohan'ny fitondran'Andriamanitra dia efa voaomana le valim-bavaka, efa voaomana le varavara. Tsy misy toerana avelan'Andriamanitra ahatongavan'ny fiainanao ka tsy misy varavara voaomanao anao ao. Ny olona rehetra tsisy ahita ny varavarany io satria tsy natao an'ilay olona le izy. Ny olona rehetra tsisy ino ny varavarany io satria tsy natao an'ilay olona le izy dia tsy ho takany saina. Fa zao kosa nefa ho anao dia indraindray zavatra tsy ampozina nataon'Andriamanitra varavarana tafavoanao. Ny tiana ambara dia izao tsy avelan'Andriamanitra ho ravarava fahatany zany fiainanao. Tsy avelan'Andriamanitra ndendeha ho azy zany zavatra rehetra dia hoe tsy hijoro vavolombely ianao farany. Tsy possible zany. Ny Andriamanitra izay tomponao izy tsy hoe amangy anao fotsiny fa mitantana ny tananao amin'ny tanana kavanany fahamarinana izy. Dikan'io tsy amelanao mandrakizay izy ho ravany fahavalo. Pastora Asina sady amarana ny fotoana no hivavaka androany dia rehefa hivavaka ianao pastora Asina dia zao mba hivavaka tsika ho an'ny mpijery rehetra sy ny mpiaino rehetra. Hivavaka tsika hoe
ny olona rehetra na izy na izy dia hoentin'Andriamanitra eo amin'ilay varavarana hatafavoaka azy. Mangataka anao ary sady hamaka anao fotoana no hivavaka. Hivavaka isika. Raha misaotra anao zay androany. Misaotra ny amin'ny afatra. Misaotra ny amin'ny fampahery. Fanahery zay tsirairay avy androany. Andriamanitra manana lalana tokoa ianao. Andriamanitra manoratra ny fiainanay tokoa ianao. Ho anay zanakao, ho anay mino anao. Zavatra fantatray manana planina amin'ny fiainanay ianao. Aroso ny tenao hoe ny lalana marina ho ny tenao dia taka ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandrapitatao vovony amin'ny andro. Tompo Andriamanitra iray izay mino fa tsy farana ny amin'ny aizina izany ny fiainanay. Tsy farana ny amin'ny fahafaham-baraka izany ny fiainanay. Fa hifarana amin'ny voninahitra satria taka ny trano ahorona eny ambony tendrombohitra ozy ny teninao mba ho hitany rehetra ny voninahitrao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Raha io vavaka androany ho an'ny tsirairay avy. Vavaka androany ho an'izay rehetra manaraka izao fandaharana izao. Andriamanitra raha eo na inona olana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Na manao ahoana tranga manahirana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Vavaka androany anome vahaolana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao. Ilay vahaolana amin'ny sokajiny avy arak'izay olana ny tsirairay avy amany zany amin'ny fomba tsy takatry ny sainany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Na olana ara-bola, na ara-pahasalamana, na ara-tokantrano, hitondra vahaolana amin'ny fomba tsy takatry ny sainany ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy, tononoko aoka hivany olana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo, voataza tao anatin'ny fotoana izay niarahanay taminao. Misaotra ny amin'ny valibavaka ho amin'ny isan'ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra fa ianao no mpamaly olanay. Ianao no loharan'ny fiainanay tsirairay avy. Avy aminao ny herinay, avy aminao ny tanjakay, avy aminao no fitahinanay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mialohan'ny hifarana antsika dia raha fitiana ny hafatra dia izao. Mbola andeha lavitra ianao. Aza mihaino sy mijengy zavatra mitranga fa mbola andeha lavitra be mihitsy ny fiainanao. Ary na ohatra mikatona ary zavatra rehetra na ohatra ny tsisy fanantenana intsony ary, Andriamanitra efa manomana varavarana eo amin'izay toerana rehetra tongavan'ny fiainanao. Courage ianao mitantanao amin'ny tanana ankavanana. Tsisy antony hitondrany ianao amin'ny toerana io androany raha ho rava fiainana eo ianao. Eo ianao no hanana fijorona vavolombelona. Misy lalana dia omano anao ary hitondra anao lavitra izy. Tahin'Andriamanitra.